Jehovah mpiandray, tsy hanan-java-mahory aho. Mampandray amin'ny ay maitso izy, mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasahaliko ny fahafatesana zao, dia tsy hatahotra ny loha zao, fa ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Jehovah-Andriamanitra tsara fo masina indrindra ny an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao izay ary mame voninahitra anao. Amin'izao sabata manokana izao dia miandrandra, mitalao ny fiasa ny fanahinao ato anatinay, aoka moly voly any anatinay fiasa ny fanahinao masina, hanavao ny fiainanay ary ahatonganay ho tafaray tanteraka aminao. Tononona saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Faly miarahaba-antsika tsirairay avy amin'izao sabata fa 4 ny volana aogositra izao. Eny sabata iarahantsika mankalaza ny ainditinao maneran-tany izy ity. Ny ainditinao dia midika hoe hajanony ny herisetra amin'ny vehivavy sy amin'ny ankizy. Ka androany anio sabata isika dia hiresaka mahakasika an'izay ainditinao izay. Ka mino fa ahazo famelombelomana sika, ahazo fampaherezana sika tsirairay avy rehefa tapitra izao sabata izao. Fanohizantsika ny fotoana dia andeha hiarahantsika miventy ny hira faharoanjato, mihira fihiram-pifaliana. Itu
Isika hiaraka handray ny tenin'Andriamanitra. Ho raisintsika amin'ny Baiboly dia hosokafantsika ao amin'ny Matio. Matio 7:20 andininy 2:20. Matio 7:20 dia ny andininy 2:20. Raha mijery isika dia ny andininy 2:20 ery ambany ery. Misy 5 kely eo dia eo ilay izy. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very. Andeha isika hiaraka hanetry tena indray ary izao dia hivavaka mandohalika. Ry Andriamanitra rainay, tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao indrindra izahay, mankalaza ny anaranao izahay, midera ny anaranao izahay, fa lehibe tokoa ianao ary lehibe ny famindram-po ataonao aminay. Jehovah Tompo, mamelany elokay, mamelany tsy famendrehanay, diovy izahay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Amin'ity sabata ity Andriamanitra dia mangataka ny fanamasinana tanteraka avy aminao izahay, mangataka ny fanadiovanao koa izahay, ka rehefa hiteny aminay ianao dia hitoetra ao anatinay ny teninao. Ny fanahinao masina no angatahanay hiasa ty anatinay, hanositra ny molotry ny mpitondra ny teny avy aminao, ka izay rehetra tianao ambara no ambarany, ary ny afatra avy aminao tokoa ane no entiny ho anay tsirairay avy, ka hitondra fanantenana, hitondra aina vaovao ho anay tsirairay avy, ary indrindrindrindra hitondra fanapahan-kevitra ho anay eo amin'ny fiainanay. Dia mitenena aminay Jehovah ho amin'ity anio ity, dia mangataka ihany koa izahay mba hanasitrana ireo izay tsy salama ianao amin'izao sabata fanasitranana izao. Ianao Andriamanitra no hanome fiadanana, hanome fitoniana ao anatin'izao sabata izao, ary indrindrindrindra fanasitranana tanteraka. Apetraka eo am-pelantananao izao fotoana izao, tonononay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy irery anja amin'ny vavaka izany. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahan'ny fanatitra sy ampahafolontsika tompoko. Ndao vakiantsika ny teny eo amin'ny Malaki 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, entonareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko, ary izao toetra amin'izany aho, hoy Jehovah. Tompony maro, raha tsy ho vahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahiana manana amboampy ho anareo. Misy baiko eto, entonareo, baiko ny lanitra izy io. Midika ihany koa hoe azadino ny mitondra ny ampahafolony. Androany izany tsika dia nasain'ny Tompo hamerina ny ampahafolony. Fa maninona tsika no asaina mamerina ny ampahafolony? Satria io Jehovah io no efa nanome ohatra ny amin'izany famerenana, fahatokiana izany ary fitiavana izany, araka ny teny ao amin'ny Jaona 4:19, efa fantatsika loatra koa izy io,
Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Io Jehova io zany efa nanome fanomezana lehibe ho antsika tsirairay avy ary mbola omeny fiainana mandrakizay ary en plus ny zanany izay nomeny antsika satria amin'ny alalan'izany zanany izany dia andraisantsika isan'andro ny fitahiana sy ny fahatsarana rehetra, ny voninkazo, ny masoandro, ny kintana, ny hanina isan'andro, reny rehetra ireny dia fitiavan'Andriamanitra avokoa. Androany asaina isika hanome ary tsy hanadino ny hitondra ny ampafolony sy fanatitra ho an'i Jehova satria nilaza izy fa ovahany ny varavaran'ny lanitra ary ampidinany fitahiana. Ingany antsika rehetrarehetra mba samy hanao izany baikony tombo izany ho fitahiana ho antsika rehetrarehetra ary Andriamanitra nomem-boninahitra amin'izany. Amen. Ndraiky izy no hiarabako aminareo amin'izao sabata maraina izao. Ny tohitentsika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe very fahita indray.
ny toko sy andiniaky ny vakiana teo dia Matio 7:14 manao hoe ary tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha overina dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Tantara anankiray no isitomako ny sainareo dia tantarana mpampianatra misionera anankiray, i Tamara no anarany. Izy io dia mpampianatra tao amin'ny ala tany Amerika Atsimo. Tiany Tamara no mandehandeha eny anivon'ny zavaboary eny, tsy mandinika ny hakantony izany. Ka indray andro izany hoe farany herinandro dia nanapa-kevitra izy any andeha hilasy hiaraka amin'ireo mpianatra lehibehibe any anaty ala. Nandeha tongotra izy ireo, nandeha tongotra lavitra nandritry ny adiny 2 ary naniry ny lasy eo amin'ny toerana anankiray izay namboarin'ireo mpitranjakala. Nandeha tongotra foana dia amin'ny hariva tsara kokoa raha matory eo amin'ny toerana izay misy an'ireo mpitranjakala izy ireo, satria eo amin'ny oala izay nisy andry Tamara io dia misy jaguar, misy lambo, misy serfa, misy bibilava mahafaty. Rehefa tonga ny maraina, natory tsara izany izy ireo ny alina, dia ny fo nidio teo amin'ny renirano anankiray. Dia rehefa avy nidio izy ireo dia mipetraka teo ambony hazo anankiray, vatankazo izy rehetra, ary ny sakafo maraina. Inona hoy nareo ny sakafo marainany? Izany atao hoe granola izany. Izany granola izany ndraiky izy dia voana voanjo miampy voamainana maina, misy céréales ihany koa. Sakafo mafilotra be izany tamin'izareo, dia ny sakafo tsara izy ireo ary nankafy tamin'izany sakafo izany. Tao aorian'ny sakafo maraina dia nipetraka teo amin'ilay vatankazo izy ireo mba hanao fanompoam-pivavahana ny amin'ny sabata. Teo amin'ny toerana nisy an'i Tamara dia nahatazana izy tery alavitra tery fa misy nosy kely mahafinaritra anankiray. Rehefa vita ny fanompoam-pivavahana dia ny sakafo atoandro izy ireo ary niresaka sy naniry mba hijery an'izany nosy kely anankiray izany. Ny zavatra atao mba hatongavana eny dia mila lakana. Dia niresaka tamin'ireo mpitranjakala Tamara sy ny namany ary nanapa-kevitra fa handeha ho any amin'izany nosy izany. Samy teo eny daholo dia 3 aloha niditra tao anaty lakana niaka tamin'ilay mpivoalakana. Nandeha ny anankitelo, nitandrina tsara mba tsy hivadika ny lakana. Nisy adiny 2 tao aorianan'izay mba ahafahan'ilay mpivoalakana maka an'ireo andiany hafa indray mba hoeny amin'ilay nosy. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy 3 intsony izy ireo fa 4, izany hoe 5 miaraka amin'ilay mpivoalakana izany. Niakatra izy 5. Nitandrina tsara mba tsy henjera ny lakana, mba tsy hivadika izany. Niainga, lasa ny lakana. Tena ampovoany teny nefa rakizy tsy tapitapitra izay, nivadika ny lakana. Niezaka samy nanavitra ny tenany ny tsirairay avy. Vetivetika teo dia tafiakatra tao ambony lakana ilay mpivoalakana dia nampiakatra olona anankiray. I Tamara nefa tsy dia tena nahay nilomano tsara, kanefa niezaka mafy izy mba hilomano ho eny amoron-drano. Rehefa tonga teny amoron-drano Tamara sy ireo namany dia niezaka nanaraka ny sisin'ny rano iny izy mba tsy ho very. Andeha ho eny amin'ilay toerana nilasiana nitanjon'izy ireo. Teny an-dalana dia misy hazo kely be da be manodidina, misy kirihatra, nongotan'izy ireo izany. Nandeha ihany nandeha mafy satria efa hiletika ny masoandro ary hamaizina ny andro tamin'izay fotoana izay. Rehefa nandeha teny an-dalana Tamara sy namany dia nahita kirihatra ngeza be mihitsy. Nahilika izy ireo ilay kirihatra mba handehanana. Kelikely teo mbola nisy kirihatra avo dia avo teo aloha. Nitodika Tamara hijery hoe aiza ny lalana hiverenana. Nikatona ilay kirihatra nidiran'izy ireo teo ary tsy hita intsony hoe aiza ny lalana. Tamin'izay fotoana izay dia natahotra izy ireo satria arakaraka ny anofihany an'ilay kirihatra no eritreretina fa izy bibilava ho taitra tao anatin'izay. Ho Tamara hoe andaontsika hijanona mba hivavaka. Dia nijanona izy ireo dia nivavaka. Vao vita ny vavaka nahian'olona niantsoantso be izy ireo niantso an'izy ireo mba hitady azy. Tamin'izay fotoana izay dia
Hozy izy Tamara hoe ato zahay ato zay. Rehefa nifankahita tamin'ireo namany izy ireo, dia teo ny tantara ilay namany hoe efa adin'ny iray izay izahay niantsoantso anareo fa tsy naheno mihitsy anareo. Raha tsy nijanona nivavaka izany Tamara sy ny namany, dia tsy naheno ny feo an'ireo namany satria variana loatra teo amin'ny fitadiavana lalana. Ry tanora namako, ry ankizy namako, isika ihany koa dia efa naniraka an' Jesosy Andriamanitra mba hitady antsika ao anivon'izao tontolo izao. Rehefa misy fotoana ka ao anatin'ny fahaverezana eto amin'izao tontolo izao tsika, dia mijanona kely tahaka nataon'ny Tamara sy ny namany. Mijanona kely, dia mivavaka, dia ho hitantsika fa hoentsika ny feo an' Jesosy izay mitady antsika. Tia antsika tokoa izy ary tsy hamela antsika ho very izany. Manasa anao ary ankehitriny mba hanondrika ny lohanao fa hivavaka tsika. Rainay izany an-danitro, misaotra anao izay ny amin'ny teny izay menao anay androany. Misaotra satria tia anay loatra ianao ka tsy hamela anay ho very. Ampio izay mba hatsiaro an'izany mandrakariva rehefa ao anatin'ny fahaverezan-kevitra na misy zavatra mampalahelo anay na misy zavatra manahirana ny sainay, mba hiato kely hiantso anao satria mino izay fa Andriamanitra mitady anay ianao ary tsy hamela anay ho very. Misaotra Jesosy eo fa ny amin'ny anaranao ny anaovana an'izany vavaka izany. Amen. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated lover, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle and go light your world. We are a family whose hearts are blazing, so let's raise our candles and light up the sky. Pray to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in the darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless,
your candle. Go light your Faly miarabantsika indray tatr'ity sabata manokana ity fiadanam-pony tompony ho amintsika tsirairay avy, ary ao anatin'izao andro manokana maneran-tany natokany sampana medidiny vehivavy sy ny ankizy hitenenana hoe aoka izay ny herisetra izay dia izao hoe samy anao ny ezaka hitondra ny vesatra antsika rehetra eo amin'i Jesosy isika, na lahy na vavy na tanora na ankizy mba analan'Andriamanitra ao anatintsika ny olatra sy ny ratra vokatry ny herisetra izay mety ny anjady teo amin'ny fiainantsika. Tonga ny fotoana ankehitriny andraisantsika ny fahazavana avy amin'ny fanahy masina, hanala mety fahazaran-dratsy ihany koa izay mety mahatonga antsika hiaina tanteraka ao anatin'ny herisetra tato, fa tsy sitraky ny tompo ny anana antsika n'izany toetra izany. Ary izay indrindra no mahatonga ny lohateniny fampahirezana amin'ity sabata ity hoe tadiavo ny ondriko, tady ianao Andriamanitra, maniraka asainao ihany koa Andriamanitra mba hifanampy hitady ireo ondrin'Andriamanitra izay niara-ny herisetra hiverina indray ao aminay raitsotoa. Alohan'ny andraisantsika ny hafatra dia manasa ampanajana hiaraka anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray be fitiavanao, misaotra satria tonga amin'ny fotoana manokana izay andraisanay ny hafatra avy aminao amin'ity sabata ity. Feno ifanainao masina izay, ary aoka ianao hanasitrana ny ratra rehetra izay ao anatinay amin'ity sabata ity. Hanasitrana ihany koa ny fahazarana izay tsy mamendrika ny mahazanakao anay, ka hiaina ao anatin'ny fitiavana, ahay aneo fitiavana, ahay hiaino ny hafa, ahay hitondra fampaherezana ho an'ny hafa. Dia ny fanahinao ny toetra ao anatinay hanavao anay, hahatsapanay ny fiadanam-po amin'ny firaisana aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana mivavaka. Amen. Hoy ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Matthieu 7:20, ny 9:11. Matthieu 7:20 hoe fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very. Tonga Jesosy Kristy hamonjy ahy sy hamonjy ianao. Tonga ny zanak'olona hitady ny very, satria mety mizatra miseho amin'ny fiainako, seho amin'ny fiainanao izay nahatonga sy nahatonganao hanalavitra an'ilay mpiandry ondry azo ianterana amin'ny fotoana rehetra. Ao amin'ny Matthieu 7:20 io ny 9:10 ka hatramin'ny 11:12 sy ny Lioka 5:12, 1 sy ny 7 no misy ny fanoharana momba ny ondry very. Izany hoe misy ilay teny izay ilazana fa tena mitady azy sy mitady ianao Jesosy Kristy. Samy maneho mazava ny fihetsiky ny mpiandry ondry manoloana an'ilay hoe ondry very ireo toko sy andininy anankiroa voalaza ireo, ary samy manoritsoritra ny fifaliana rehefa hitan'ilay mpiandry ondry ilay ondry very. Manao sary mahafinaritra Jesosy Kristy ao amin'ny Lioka ny mahakasika ny hoe ny fanehoan'Andriamanitra, ny fon'Andriamanitra feno fifaliana izay manasa ny olona hiara-paly aminy satria hitany ilay ondry very. Andenga eo jerentsika ny voalaza Lioka 5:12, 7 ka hatramin'ny 9. Hoy ny voalazan'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa izy nanao izao fanoharana izao hoe iza moa ny olona aminareo izay manana ondry 100 ka very ny anankiray no tsy mandao ny 7:70 any an'efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahita azy? Ary rehefa hitany iny dia ataony antsorony ka dia faly izy, ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe avy ara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Izany ny fifalian'Andriamanitra. Fifalian'Andriamanitra
mahitanao, mahita miverina indray ao amin'ilay raitsotoa. Manao fanambarana manan-danja ihany koa Jesosy ao amin'ny Matio mikasika ny fanirian'Andriamanitra mihitsy, ny faniriany mihitsy. Hiaro ilay ondry, hiaro ilay mety mahatsiaro tena fa voahilikilika. Andao nge vakitsika izao no voalaza ao amin'ny Matio 7:7-7:20. Matio 7:7-7:20 hoe ary tahaka izany tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Tena tsy sitrak'Andriamanitra ny ahatonga antsika ahatsiaro ho ahilika eo amin'ny fiainana. Tsy sitrak'Andriamanitra ny ahatonga antsika ho very ao anatin'ny fisafotofon'ny fiainana, ao anatin'ny fijaliana, famoiza-po, ao anatin'ny fahaverezan-kevitra. Fa tian'Andriamanitra sasa ianao. Ody ao aminy, ahita ny tanam-pitiavany izay miandry asy miandry ianao isakambina antsika. Izao no hita tao anatin'ny fanadihadiana anankiray hoe araka ny fikarohana izany dia izao maro ny tsy mankany am-piangonana, na aiza izany fiangonana misy azy na aiza, no ny antony ara-pifandraisana. Io resaka fifandraisana io izany no anisany tena olana ngezabe eo amin'ny anisany hoe tsy andehanan'ny olona anankiray any am-piangonana, satria mety mahita izy fiatsaram-belatsia ao, mety mahita izy fifandirana amin'ny lafiny maro samihafa, mety mahita izy fahatapahan'ny fivavahana tsy araka ny andrasany ny zavatra reniny na zavatra tsapany rehefa tonga ao amin'ilay fiangonana izy. Mety mahita ihany koa izy ny tsy fananana namana na tsy misy manohana mihitsy izy eo amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Izany izany mety anisany daholo mety mahatonga ny olona anankiray tsy andeha ao amin'ny fiangonana izay toerana natokana ahafahana mitady an'Andriamanitra, mihaino ny feon'Andriamanitra. Kanefa na tsy miala ao amin'ny fiangonana koa raha ny sasany dia izao ny zavatra miseho, mahatsiaro izy fa atao ankilabao, mahatsiaro mandrery izy, tsy misy mpiraharaha manjo azy, ary indraindray dia mahatsiaro izy fa adin'ny olona sy mieritreritra fa adin'Andriamanitra mihitsy izy eo anatrehany toe-javatra izay hatrehany. Toy izany koa no atsapahan'ny olona maro izay hiara-ny herisetra ao amin'ny fiangonantsika, any amin'ny fiangonana izay mety misy ianao any. Misy olona izay mahatsiaro fa tena hoe hiara-ny trindry azo lena izy, tsy afaka mitantara ny zavatra izay miseho ao aminy, dia tonga ny fotoana ankehitriny izay jerevantsika azy ireny manokana. Izao no voalaza ao amin'ny Ezekiela 4:7-7 hoe nefa ny ondry tsy mba handrasanareo, tsy manatanjaka ny malemy ianareo, na manasitrana amin'ny marary, na mananatra ny manamatra ny folaka, na mampody ny noroahiny, na mikatsaka ny very. Izany ny teny voalaza ao amin'ny Ezekiela. Tonga ny fotoana ankehitriny anaovantsika jery todika manokana ka hijery an'ireny niara-ny herisetra ireny, satria ondrin'i Jesosy Kristy izy ireny. Mila asy milanao Andriamanitra hiara-iasa aminy, hitady an'ireny ondry izay mahatsiaro tena fa very ireny. Izasy ianao no ilaina anampy amin'ny fitadiavana ilay ondry tokana izay nanjary tafasaraka tamin'ny namany. Misy olona sasany hiara-ny herisetra, ary ao anatin'izany zavatra miseho amin'ny fiainana izany dia ny fihetsika seho ny hafa anazy no mety mahatonga anazy na izy tena miala tanteraka, na izy maheno ihany koa afa-pitiavana dia hiverina hanao fanandramana indray miaraka amin'Andriamanitra. Fa aleo aloha tsy resahana ny herisetra sy ilay zavatra miseho hoe mety manimba anazy tanteraka, fa
Ny olona sasany indraindray dia mitady ny fomba aniliana anazy ireny, tsy resahana akory ny zavatra izay miseho aminazy, dia lasa mahatonga anazy hamoy fo izany zavatra izany. Matetika ny antony mahavery ilay ondry anankiray dia izao, mety diso tokoa izy, mety misy fahadisoana nataony tao, fa ny zavatra miseho dia izao, tsy misy mifantoka amin'ny famerenana anazy ny olona. Ary izany zavatra rehetrarehetra izany dia lasa miseho amin'izay ny herisetra maro isan-karazany, dia mahatonga anazy hanapa-kevitra mety hahatonga anazy hamoy fo mihitsiny. Raha mangina sy maneho tsy firaina izany isika, dia ho azon'ny mpanao herisetra atao, raha hoe mpanao herisetra ilay izy, mbola manohy manao ny herisetrany ihany izy, fa ilay niaran'ny herisetra tsisy miraharaha. Matetika ilay niaran'ny herisetra no mahatsiaro noho ny laozan'ny fiangonana. Lasa tsisy mijery intsony ilay niaran'ny herisetra, ary ilay mpanao herisetra dia ohatra ny lasa mandeha ho azy ny fiainany, eritreretiny hoe mety ny zavatra ataony. Tadidio fa ny toerana izay natokana hivavahana, na aiza na aiza toerana natokana hivavahana, dia toerana izay tokony hatsapahany tsirairay avy fa eo Andriamanitra miaino azy. Ary ny fahitany ianao miaino azy dia asahiny manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra mba ahasahoany antoka fa tena azo ianterana tokoa ilay raitsi-to izay haneho ny voninahiny eo amin'ny fiainana izany. Izao no voalaza ao amin'ny Romanina 12:10 sy ny 15 hoe mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Izany ny iraka izay ampanaovin'Andriamanitra antsika. Tary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, izany ny andrasan'ny Tompo amintsika ao amin'ny fiangonana izay misy antsika tsirairay avy. Ary hoy ny tony ao amin'ny 15 hoe miarahamy faly amin'izay mifaly, ary miarahamy mitomany amin'izay mitomany. Tiany Tompo isika hifanome tanana, tiany Tompo isika hifampivavaka, tiany Tompo isika hifampahery. Izany ny andrasan'ny Tompo amiko sy ny andrasany amintsika. Rehefa ratra no azon'ny olona iray izany amin'ny toerana izay tokony ahitany fiarovana sy fikarakarana, dia manjary very hevitra izy. Misavorivory ny sainy, satria ilay fitiavana tokony ho tsapany dia lasa ny mifanohatra amin'izay no hitany. Impiripiry moa ny olona no tsy mahafantatra ny tokony ataony rehefa mahafantatra misy olona izay hiara-ny herisetra nefa tsisy mampahery an'izany akoriny, ary maro no mifidy hiataka noho ny tsy fitandremana kely fotsiny nataony olona anankiray, indrisy fa nitarika eo amin'ny fandavana ilay niaran'ny herisetra izany amin'ny farany, ary be dia be ny vehivavy. Eto aho izany amin'ny mahasampana medidin'ny vehivavy. Dia betsaka ny vehivavy amin'izao fotoana izao, eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny. Mahatsiaro fa tena irery izy. Tsy samiditra any am-piangonana intsony izy, satria mieritreritra izy hoe tsisy olona hiaino azy ihany, tsisy olona hampahery azy ihany. Ankehitriny dia miantso antsika vehivavy rehetra, miantso antsika ankizy rehetra, miantso anareo lehilahy ihany koa. Tonga ny fotoana izay andraisantsika fanapahan-kevitra, tsy maintsy hijery an'ireny ondry, tsy maintsy hijery an'ireny voaratra ireny isika, ho tanana ampiasain'i Jesosy isika mba hampahery azy. Izao no voalaza ao amin'ny Lioka, ao amin'ny Isaia azafady, Isaia 1:1, Isaia 1:1 hoe ny fanahin'i Jehovah ny Tompo no ato amiko, satria Jehovah dia nanositra ahy hitory-teny soa-mahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka ahy hahasitrana amin'ny toritory fo izy, ary hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ao an-tranomaizina ny ho amin'ny mazava. Tonga ny fotoana, Jesosy Kristy no efa niteny an'izany teny izany. Ny fanahin'i Jehovah ny tao aminy,
Ary izany fanahin Jehova izany no mbola tiany homena antsika ihany koa amin'izao fotoana izao, mba ahatonga antsika hanasitrana an'ireo torotoro fo amin'ny mampianatra Jesosy atsika. Dia tiany Tompo isika hitory fanafahana ao amin'ny babo, satria be dia be ny olona, ny vehivavy, ny ankizy, ny tanora, ny lehilahy izay mahatsiaro tena fa voafatotra amin'izao fotoana izao, vokatry ny herisetra atao aminazy. Manana ohatra lehibe anefa isika avy amin'ny fiainan'i Jesosy sy ny asany, izay manampy antsika amin'ny fitadiavana ireo ondry very ireo tsy ao anatin'ny 7:10. Izao no voalaza ao amin'ny 2 sy ny 7 tapany voalohany, hitory taona ankasitrahan'i Jehova sy andro famalian'Andriamanitra, hampionina amin'ny malahelo, hanolotra ho an'ny malahelo aoziona eny, hanome azy namana, mama ho solona venina, diloilo fifaliana ho solony fahalelovana. Tonga ny fotoana izarana antsika amin'izao fotoana izao. Tonga ny fotoana izarana teny fampaherezana amin'izao fotoana izao. Efa io le fiainana. Efa voasoratra fa any am-parany any ny olona ho tia tena, ho tia vola, izay le fiainana eto. Fa zasenao antsoiny Jesosy Kristy, zasenao hampitraka an'ireny kivy ireny, hampitraka an'ireo malahelo ireo, hahatonga azy ireo hanana fanantenana indray, ary hahitsapa fifaliana sy famelombelomana. Ary ny toyny ao amin'ny 7 tapany faharoa dia izao hoe: ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy rera-dreraka, mba hanaovana azy hoe azo ny fahamarinana nambolen'i Jehova ho fampisehoam-boninahitra. Tiany Tompo ianao ao anatin'io mety vesatra izay atrehanao io. Tiany Tompo ianao hitraka. Tiany Tompo ianao hibanjina azy. Ny teny amiko sy ny teny aminao izy hoe hapetrao eo amiko ny fanahinareo rehetra. Fa izy no hiady ho antsika, izy no hamahany zioka ny faharatsiana rehetra izay babentsika. Mety misy zavatra mandratra anao, mety misy zavatra mavesatra ao anatinao ao. Manasa anao amin'ity andro androany ity. Hoeto ao amin'i Jesosy izany. Ary izao no voalaza ao amin'ny Salamo 17:100. Fihetsika Jehova eo anatrehan'ireo izay manaiky, maheno ny feo, dia izao no voalaza ao amin'ny Salamo 17:100 hoe: hanasitrana ny torotoro fo izy sy mamey ny feriny. Vonina Jesosy Kristy hanasitrana azy ianao. Vonina izy hamey ny fery izay tena mety mangirifiry izay mianjady aminao. Mazava fa ny tananjara sagoavana eo amin'ny asan'i Jesosy tompontsika ny fanasitranana, ny fotoritory sy ny fampaherezana ny maratra. Eo am-panohizantsika ny asan'i Jesosy amin'ny maha-kristianina antsika izany dia atsoina isika hitady, hamana, hampahery ary hanampy amin'ny fanasitranana ireo ondrovery ireo. Ny fihetsikitsika izany eo anatrehan'ny fanararaotana, ny herisetra izay manameloka izany no fitondran-tena tsy azo dia mety hahavita zava-dehibe amin'ny fanehoana ny hatsaram-panan'Andriamanitra amin'ireo izay maratra, ary manampy amin'ny fanasitranana ireo izay niaran'ny fanararaotana. Araka ny tatitra momba ny herisetra izay navoaka ny OMS dia ny herisetra ataony vady, na lahy io na vavy amin'izao fotoana izao, na herisetra ara-batana io, na herisetra ara-pananahana io, na herisetra ara-tsaina io, dia mahatonga tsy fahasalamana ara-batana, ara-tsaina, ara-pananahana. Ary tadidio ry lehilahy sy vehivavy, ry ray aman-dreny, fa misy fiatraikany ngeza be eo amin'ny fahasalamana sy ny fiainan'ny zanakao, ny herisetra izay ataonareo mivady ao an-tokantrano ao. Mety mieritreritra isika hoe mbola zaza io eo anoloana anao io dia mifamaly eo masina eo nareo.
Fa io teny marary ataonareo io dia miraikitra ao an-tsainy zanakao izany, ary lasa sary izay indray no mamolavola sary ao an-tsain'io zanakitsika io, dia mahatonga anazy handray fanapa-kevitra mety tsy araka ny eritreritrintsika, mety tsy araka ny safidin'ilay zazakoriny rehefa tonga ao amin'ny fahatandroana izy. Ary izany ihany koa no mitarika anazy, mamolavola anazy rehefa tafiditra ao amin'ny tokantrano indray izy rehefa avy eo, ary mety hanimba ny hoavy ny taranany koa izany ao aoriana kely ao. Mety hitarika ho amin'ny famonon'olona sy famonotena ny herisetra. Avy roeny no mety ahatrara ny fahaketrahana ny vehivavy ampiarany vady ny herisetra sy ny mety hironany amin'ny fisotrotoka. Vokatry ny herisetra ara-pitenenana, vokatry ny herisetra ara-pananahana, vokatry ny herisetra eo amin'ny ara-batana, ara-tsaina. Dia jereo tsara fa lasa ohatrany mety ho azy mamono eritreritra ny andraisany anazy mba hahafahany mamafa ilay sary ao anatiny ao. Mety hahatonga fahaketrahana sy fikorontanan-tsaina vokatry ny dono ary rari-tsaina hafa koa ny endriky ny herisetra toy izany. Ary maro vokatry izany herisetra izany dia be ny aretina hitantsika tsara fa olona tsy maninona eo ny fahitantsika ny olona anankiray, kanefa dia hoe niakatra hono ny tensiony, tapaka lalandrà hono, nisy an'izao hono miseho aminazy. Be izany trangan-javatra miseho izany amin'izao fotoana izao. Ny herisetra ara-pananahana atao amin'ny ankizy ihany koa dia tena mety hampitombo ny tahan'ny fifohana sigara, satria tsy hitan'izay ilazana ny zavatra mampalahelo anazy, satria nanaovana herisetra mpananana izy dia any amin'ny sigara izy no mandeha, any amin'ny fifohana zavatra mahadomely izy no mandeha, ny fidorohana zava-mahadomelina, ny fahalotom-pitondran-tena izay lasa eritreretiny hoe satria efa natao tamiko ilay herisetra dia ohatrany hoe aleona toy izy na ihany ilay izy satria tsy misy miaino izy, tsy misy miaro izy, tsisy mijery izy. Amin'ny fiangonana antsika izany, amin'ny mpanaradia an' Jesosy Kristy antsika, na aiza toerana misy ianao amin'izao fotoana izao, dia afaka maneho fihetsika feno fitiavana isika eo anatreny voka-dratsy lehibe ateraky ny herisetra sy ny fanararaotana, ka ataontsika mitsahatra hatreo ny famoizana ain'ny olona izay mampalahelo tokoa ny voka-dratsy ara-batana, ara-piaramonina, ara-tsaina ary ara-toe-karena ateraky n'izany fanararaotana izany. Tadidio fa raha tiantsika ny amerina indray ilay endrik'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra iainantsika ao anatin'ny fiadanam-po sy ny famonam-panahy, dia izao mila mandray fanapa-kevitra isika. Afaka mivondrona isika mba hirodorodo aneo fitiavana, hanoana ilay olona eo tantarany ny fanahitainana tsapany vokatry ny ratra izay nanjary taminy. Ary mila ny tenan'i Kristy tadidio fa isika dia tenan'i Kristy, ary mila manandrana ny fitiavan'Andriamanitra hanasitrana amin'ny alalan'ny tsirairay avy isika, ary anisan'izany fanasitrana lehibe izany dia izao ny fiainoana an'ireny niaran'ny herisetra ireny. Inona ary izany no tokony ataontsika maneho mahakasika izay hoe fanehoana firaisapo izay. Dia izao mila miaino tsy ampitsaratsarana isika, mifidy ny tsy hanilikilika ireny niaran'ny herisetra ireny, ary manome fitiavana, fampaherezana, manohana ary mitondra fanasitranana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ilay hoe lakile ny zavatra rehetra, ny fiverenana eo amin'i Jesosy Kristy, satria izy no efa niaritra ny mafy indrindra ho ahy sy ho anao mba hahatonga antsika ho tafaray amin'ilay raitsi-to. Sahia miresaka momba ilay loza ateraky ny herisetra, tena resao mihitsy ilay izy, satria raha tsy resahantsika amin'ireo zanakitsika ireo izany
dia izao tazominy any ala izy dia lasa manimba anazy tsy kelikely ala izy dia potika ilay izy tahaka izany ihany koa ilay rahavavy izay samy rasy miresaka mahakasika ny herisetra izay nianjady taminazy. Mila ataontsika ihany koa ny mitana ny mpanao herisetra ho tompon'andraikitra. Tsy safosafona any fotsiny rehefa nanao zavatra tsy mety ny olona anankiray, nanao herisetra ny olona anankiray, fa mila ampahafantarina anazy fa misy vokany avokoa ny zavatra rehetra izay natao. Ary manao izay ahatonga ny fiangonantsika, na izany aiza toerana misy ianao, dia ataovy izay ahatonga ny fiangonana izay misy atsika ho toerana izay atsapahan'ny olona fa ato izy no mahazo fiarovana, ato izy no misy miaino, ato izy no mahatsapa fiadanam-po satria misy olona mivavaka ho azy, misy olona mizara teny mamy ho azy. Ary izao no tenenin'ny mpanoratra anankiray hoe raha tsy miandany amin'izana izy ianao manoloana ny tsirariny, dia efa nisafidy sahady ianao ny andany amin'ny mpanao tsindry azo lena. Raha ohatra izany ka fantatrao fa misy olona anankiray nanao herisetra kanefa tsy nanao ninninina mihitsy ianao, dia tady idio iny fandraisanao fanapahan-kevitra tsy hanao ninninina iny dia miandany amin'ny mpanao tsindry azo lena ianao amin'izay fotoana izay. Ny atao hoe mitady ny olona niara-ny herisetra izany hoe ny tokony atao izany amin'ireny olona niara-ny herisetra ireny dia izao, mila isika mipetraka eo akaikin'izy ireny, miaino anazy, miaino ny tantara izay tantarainy amin'ny zavatra niseho aminazy. Avelao izy hitantara ny fanandramana ratsy ny lalovany satria manala ny vesatra ao anatiny izany zavatra izany. Ary ny fiainonao ny toe-javatra tantarainy tsy araka ny eritreretinao fa ilay toe-javatra niseho taminazy, tsy tapahanao amin'ny zavatra niainanao fa enoy hatramin'ny farany izy dia manampy anazy izany zavatra izany. Ny fiainona anazy amin'ny zavatra izay iandrasany, ny fiainonao anazy amin'ny tantara izay natrehany dia mahatonga anao hanana fahazavan-tsaina ihany koa mahantatra hoe inona ny tokony atao hanampiana anazy. Ny fitondrana ireny olona niara-ny herisetra ireny ihany koa hamonjy programa ao amin'ny fiangonana, hanatrika ny hetsika ataontsika vehivavy, na ny hetsika ataony ankizy, na ny hetsika ataony tanora, ireo rindran-kira maro samihafa izay fampaherezana, efa fanampiana ho azy daholo izany rehetrarehetra izany. Ny fipetrahanao miaraka aminy ao am-piangonana, tsy hoe ino n'ilay olona nanao ohatr'izao, tsy izany, fa mipetrara eo akaikiny, ataovy azo antoka, azo ny antoka fa ianao dia tena olona azo ny ianteherana hitondra anazy eo amin'i Jesosy Kristy. Ary eo miaraka aminy ianao amin'ny lalana izay tsy maintsy mbola hodiavina. Mila mametraka paikady izany isika amin'ny fijerenan'ireny olona niara-ny herisetra ireny araka n'ilay seminera izay efa narahintsika nandritry ny herinandro. Tena mila manangana vondrona mihitsy isika ny amin'ilay vondron-toerana izay ahafahana miaino ny tanora, miaino ny ankizy, miaino ny vehivavy, miaino ny lehilahy izay niara-ny herisetra. Izay moa ilay antsointsika hoe centre d'écoute. Ao anatin'izany ihany koa ny fitarihana azy ireny any anatin'ny centre d'influence izay hanampy anazy hanova ny fomba fijeriny, fa afaka ihany koa izy miana-javatra na dia eo ary ny ratra mafy izay niseho taminazy dia izao mbola misy lalaka-hafa afaka amoahan'Andriamanitra anazy ho lasa olona mandresy eo amin'ny fiainany. Raha manao tsia amin'ny herisetra izany isika sy miara-miasa mba hifaranana izany herisetra izany ankehitriny dia izao, ianao ilay tanana izay hiara-iasa amin'Andriamanitra. Koa amin'ity atoandro ity dia izao no teny izay hitantsika ao amin'ny Ezekiela 4:13-15 hoe dia niely izy satria tsy nisy mpiandry, ary rehefa niely izy
dia tonga rembony bibidia rehetra. Mirenireny eny an-tendrombohitra sy eny amin'ny havoana andrandraina rehetra ny ondroka eny. Any amin'ny tany rehetra no ielezany ondroka ary tsy misy mitady na miahy azy. Ianao no antsoin'Andriamanitra androany. Hijery an'ireny ondry maratra ireny. Hijery an'ireny ondry izay miely eny amin'ny havoana ireny. Mety zanakitsika izy ireny. Mety rahavavintsika izy ireny. Tadidiko. Fa matoa enao izany hafatra izany androany. Dia tehiteny aminao Andriamanitra hoe andao hiara-iasa amin'ny sasenao. Andeha ho fitaovana hampahery, hiaino ary ilaza teny fikasana ho azy ireny. Fa ny zanak'Andriamanitra dia tsy irery. Ary raha mamaly ianao hoe eny Jesosy eo, andeha aho. Dia izao ny fanahin'Andriamanitra no ombanao. Hitari-dalana anao amin'ny zavatra ataonao rehetra. Hanome ao am-bavanao ny teny izay hoentinao hampahery an'ireny fianakaviantsika azony ratra ampanahy ireny. Ka ny tompony hitahantsika rehetra. Hampahery antsika izy ary ny fanahy masina no hitari-dalana antsika amin'ny zavatra rehetra. Manasa anao ary fa hiaraka hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao satria tena niaritra ny mafy indrindra ianao ho famonjena anay. Niaritra ny mafy indrindra ianao mba hanafahana anay. Koa hitanao ny zavatra izay hatrehany tsiraray avy amin'izao fotoana izao. Misy ny lanja zioga efa aman-taonany maro. Misy manana fery izay tsy mety sitrana aman-taonany maro. Ary mety efa lasa misy nana mihitsy ary izany. Mety efa lasa mamofona mihitsy ary izany. Dia hahilikiliky ny olona, tsy hitan'ny olona tsony amin'izao fotoana izao. Mety miaino eto izy amin'izao fotoana izao. Jesosy io, ianao ilay manana ny balisamany fanasitranana kasiho amin'ny tanam-pitiavanao izy. Aoka ianao isakambina azy, ampahery azy. Ary ho tsapany ny tenim-pitiavana izay nomenao azy androany. Fa ianao dia mitady ilay very, ianao dia mitady an'ilay ray anankiray izay nandao ny 7:7. Ary trotro azy ianao, isakambina azy ianao, ary ametraka anazy eo amin'ny sorokao ianao. Jesosy eo, miangavy an-tanandroanao raha misy fahazaran-dratsy ato anatinay ato, mahatonga anay anao herisetra amin'ny hafa. Mety tsy noho ny amin'ny avy aminay izany, fa mety ny zatra mety tsy hapozinay akory ny ary. Dia izao, amboary ny fiainanay mba ho tahaka ny fiainanao Jesosy. Izay fiainana malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Mitady mandrakariva ny hasoa ny hafa, mitady mandrakariva ny hanampiana ny hafa. Aoka ny voninahitra ao iseho amin'ny fiainanay. Ary ho fitaovana hiara-iasa aminao izahay, hitady ireny ondry very ireny. Ary fampitantana ody any an-danitra izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ny oriana sy angatahana izany vavaka izany. Amen.